raha anatin'ny tontolon'ny fifidianana izay ihany mofo dia efa tonga eto amintsika ihany koa mofo ny iraka avy amin'ny vondrona eoropeana izay anara-maso ny fizotry ny fifidianana eto amintsika nanomboka tamin'ity androany ity ara mofo no nitety ny faritra 2020 eto Madagasikara izy ireo ny alohan'izay iraka izay nefa dia nisy ny fiofarana izay narahan'izy ireo ny farany herinandro lasa teo manazava ny antony nanaovana an'izay fiofanana izay indrindra raha moa ny lefitry ny lehibe ny mpanara-maso ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary hoarantsika ihany koa mofo ny sary maneho ny fiangan'izy ireo ho any amin'ny iazo ny faritra 2020 eto Madagasikara izay tamin'ity maraina ity. Ny azo ireo faritra misy 2020 eto Madagasikara ary nanaingo maraina io ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona eoropeanina ary hijery manokana mikasika ny fifidianana izay ho toto-tsaina amin'ny 20 oktobra ho avy izao. Anaraka ihany koa ny fampelezan-kevitra, ny fampitaovana, ny fanofananareo olona mikarakara fifidianana, ny asa fanentanana ny vahoaka ary ny fihetsika antoko politika. Ho tonga natevin-darana azy ireo ny mpanara-maso misa 50 hafa andro vitsy mialohan'ny fifidianana. Manam-pahaizana misa sify mandrafitra ny iraka no efa tonga eto Antananarivo ny 10 septambra lasa teo. Ny fomba fiasan'ny iraka avy amin'ny vondrona eoropeana dia anara-maso ny fizotry ny fandehan'ny fifidianana ary tafiditra anatin'izany ny fitoriana. Andro vitsy aorian'ny fifidianana dia moka pahibe maso Ramatoa Marie Muniz de Urquiza lehibe ny iraka mpanara-maso ny fehi-kevitra nataon'izy ireo mikasika ny fifidianana. Iray na roa volana aorian'izay kosa dia ho zaraina amin'ireo manam-pahefana eto Madagasikara sy ho ren'ny vahoaka maro anisa ny tatitra farany ahitana ny tombatombana mikasika ny fandrindrana ny fifidianana izay notanterahana teto Madagasikara ary arahiny nasosi-kevitra izany. Mifanaraka indrindra amin'ny asa hampanaovina azy ny iraka avy amin'ny vondrona eoropeana eto Madagasikara dia hanao tombana ara-draviny sy tsy miandany ny fifidianana araka ny fenitra iraisam-pirenena sy regionaly ary mifanaraka ihany koa amin'ny lalàna misy eto amin'ny firenena. Mandritra ny andro fifidianana dia misy 100 mahery ireo mpanara-maso avy amin'ny vondrona eoropeana avy amina firenena misy 20 sy avy any Norvegia. Isan'ny mpiara-piombinantoka amin'ny vondrona eoropeana amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana.